vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran masa toerana tompoko a hotahiny tompo manokana ianao ao anatin'ity fotoanan'io ity a hitra isika ao anatin'ny tapany fahatelo amin'ity a an'io ity a isorana manokana ny ray aman-dreny ara-panahy nametraka fitokisana ho an'ny tenanay a ao anatiny izao a kongresy izao zany a de mba nanendry zareo hoe mba mitondra fampianarana ao anatiny kongresy izany ny zavatra ao ampita eto androany de zay zavatra mba niainako tamin'ny asa fampona nahitana fahombiazana tamin'ny asa fampona isorako an'Andriamanitra tsy hoe mireare akory raha milaza n'ity zavatra ity fa ho an'ny tompo ny voninahitra fa hatramin'izay nanaovana ny asan'Andriamanitra hatreto tsy mbola naheno feoana ray aman-dreny antemy manao hoe mpitehanao ny asa alleloia fa hatreto aloha de hita hoe miaraka amintsika ny tompo tovy alleloia mafy be ho an'Andriamanitra ao aorianan'ity kongresy ity koa de miaraka aminao ny fomba ny tanan'Andriamanitra mahery vaika ary aomby ianao amin'ny asa fampona rehetra alleloia fa ny anjaranao de mandray de makatoa ny amin'ny afatra ny amin'ny fampianarana zay apita eto amin'ity an'io ity mety tsy de voatery temy mafy be ohatry ny amin'ny pastera Josefa teo fa amin'ny fampianarana azy de miezaka mandeha milamina amin'ity an'io ity kanefa nitsolava ny fotoana epistily nosoratana ho an'ny Koritianina voalohany toko voalohany de andinin'ny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Koritianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy matoky an'Andriamanitra izay nahatonga fiantsona nareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy iray hevitra te afatanana ho an'Andriamanitra raha lasena bavy malala inona moa ny anton'izao kongresy izay atrehantsika izao ny anton'izao kongresy zao voalohany indrindra de mba iraisantsika saina ao anatin'ny fiatrehana ny asan'Andriamanitra amen ary mba iraisantsika ihany koa amina fiaraha-miasa ho amin'ny asan'ny tompo ny loha hevitra antsika androany de hoe tsy ambaratelo ny mpitarika tena mahomby tsy ambaratelo ny mpitarika tena mahomby androany zany ao anatin'ny tony kongresy atrehantsika itony no ampitana ny tsy ambaratelo itsika mpitarika mba ahitatsika fahombiazana alleluia anisany tsy mijery lavitra fa mijery akaiky ny amin'ny toerana sy ny ministera zay misy atsika ato anatiny izao asa fampona izay natson'ny tompo atsika izao de tsy aiza fa ato amin'ity trano fivavahana vahoan'ny oloko ity alleluia de tsy akalavitra fa ireo ray aman-dreny ara-panahintsika
dia mahita hoe tena lehilahin'Andriamanitra omban'Andriamanitra, ary lehilahin'Andriamanitra tena misy ny tanan'Andriamanitra, sady lehilahin'Andriamanitra ihany koa azo alaitahaka amin'ny asa fampona rehetrarehetra. Le tehaka anao aloha tsy ao tsara, ary le aleloia anao koa tsy ao tsara. Manaova aleloia mafy ho an'Andriamanitra. Anisan'ny voalohany indrindra tokony alaitsika tahaka dia zao: ireo ray aman-drenitsika ara-panahy. Isika miara-miaika ary mahafantatra fa miaraka aminazy ireo ny tompo, ary momba anazy ireo ny tanan'Andriamanitra. Noho izany tsy makalavitra isika ary tsy mijery any amina fiangonana hafa any ivelan'ny fiangonana izay misy atsika, fa ny ato anatiny ihany amin'ny fotoana rahantsika raha lasena bavy malala sy akatoavintsika ny zavatra ampianarin'ireo ray aman-dreny atsika ato anatiny ato, dia lasa tonga lehilahin'Andriamanitra mpitarika sy vehivavin'Andriamanitra mpitarika tena mahomby ianao. Amen. Za manokana betsaka ny karazana fiangonana nandanako sy ny teteziko tao anatin'izao fampona an'Andriamanitra izao. Fa rehefa nanomboka niditra tato anatin'ity sehatra amin'ny fampona tato amin'ny vaon'ny oloko ty, dia nanomboka nakatahaka an'ireo ray aman-drenitsika. Voalohany indrindra ny toe-pony. Inona hoe? Ny toe-pony ireo lehilahin'Andriamanitra ireo, arak'ilay zavatra napita amin'ny pastera Josefa teo, sady lehilahy marina no mahitsy matahotra an'Andriamanitra no fadiny ratsy. Dia afatanana ho an'Andriamanitra. Ireo zavatra ireo dia hita ao anatin'ireo ray aman-dreny ara-panahintsika. Noho izany raha lasena bavy malala, andao isika iraisaina tena anao izay hampandroso ny asan'Andriamanitra, ary angala tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mitondra atsika. Iraisaina aminazy ireo tsika, iray fo aminazy ireo tsika, iray hevitra aminazy ireo tsika ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fa raha zany ny zavatra banao anatin'ny fotsika sy ny saitsika, hiara iraisaina aminy, hifanohana aminazy amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, dia hoy amantsy ianao lasa mahomby be ohatran'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo ihany koa ianao. Aleloia. Lasa mahomby amin'ny asa fampona. Tsy hoe nidokany zareo, fa Andriamanitra mahita ny te-pony ireo, ary Andriamanitra no momba an'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo. Raha katahaka ihany dia aleo makatahaka an'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo. Tsika angamba mahita raha lasena bavy malala fa ny asan'Andriamanitra izay misy atsika ato amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko, dia hozy izy ny ray aman-dreny pastera Hertina hoe raha tsy voalohany dia mba faharoa. Kanefa raha jerevana le zava-misy ohatra mitana ny larana voalohany tsika. Dikan'izany andao alaitahaka soakatoavana izay teny sy fampianarana izay meny ireny lehilahin'Andriamanitra ireny, fa ireny mitondra atsika ho amina fahombiazana raha lasena bavy. Aleloia. Za dia tena miaina amin'ireny zavatra ampianariny lehilahin'Andriamanitra ireny. Nanana ny fiangonana nisy anahy taloha, fa tsy noentiko ato anatin'ity trano fivavahana na asa fampona izay nidirako ity, ny zavatra nampianarina nahako tany. Satria fantatra zana hita tsy mitsara fiangonan'ny olona, fa tany amin'ilay toerana nisy anahy taloha tany jereko totrany tsy mahita vokatra mihitsy aho. Hozy aho hoe tsy hoe ratsy le tany, fa hita kosa fa miaraka amin'ny tompo ato amin'ity toerana ity ireo lehilahin'Andriamanitra ireo. Noho izany zay zavatra hitako rehetra taminazy ireo, zay zavatra nampianariny na teny zay lazainy izay ambarany mba hiatrehana amin'ny asan'Andriamanitra, dia makatoa satria te hahita vokatra. Amen na satsy amen. Manomboko zao zay fampianarana rehetra apita aminao, raha te ho tonga lehilahy sy vehivavy maty aniny ianao, tena ho ampiasain'Andriamanitra be, dia arao manomboko zao zay zavatra atenen'ny lehilahin'Andriamanitra rehetra. Aleluia. Hitanao zao zay zao nandeha le farany teo nandeha tany Adeko,
de vision vany ambony mihitsy no men'ny tompo andre ray aman-dreny ara-panahy hoe irao ireo mpanompon'Andriamanitra ireo andeha hitety amin'ny Madagasikara. De zao zavatra misy natsona tsirairay aby zay, de za vao nilatsaka ny teny de ozy aho hoe andeha Jesosy. Haleluya, andeha Jesosy. Ary raha andeha Jesosy de zao hiatrika ny asanao aho, satria fantatro aho fa misy zavatra mbola tsy niatrehako mihitsy hatramin'izay, fa ao anatin'ity fanirahana anako ity hiatrika zava-baovao iray aho. De niatrika an'le zava-baovao tany ary zavatra mbola tsy fanaoko mihitsy, zany hoe zavatra mbola tsy haiko mihitsy aho no nitaterahako tany sy nampanaovin'Andriamanitra anako tany. Fa zao ny zavatra mahafinaritra, vita le izy miaraka tamin'i Jesosy. Ataovy haleluya. Fa presaka an'le pastera tany de koa te ozy izy le pastera tany manao hoe pastera nisy vokatra ranga ozy izy le nandananareo taty, nandamin-javatra le nandananareo taty. Noho izany raha lasena bavy malala, maneke fotsiny ianao ny vision zay alatsaka Andriamanitra ao an'ireny lehilahin'Andriamanitra ireny, de avy eo ianao mahomby be amin'ny asan'Andriamanitra. Haleluya! Mahomby ianao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ianao manohatra sy manana ny hevitra manokana de hoy amantsy ianao tsy ahomby zany ianao. Tsy mahomby zany ary tsy ho lasa lavitra, tsy ho lasa mpanompon'Andriamanitra matianina izany ianao. Fa andao iray saina, iray hevitra, iray teny. Haleluya. Izy mivonina mbola iray saina miaraka amin'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo, te ahafantarana ho an'ny Tompo. Zao ny zavatra misy a, amin'ny fotoantsika tsy miray saina amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, ho amina vision zay nametran'Andriamanitra tao anatin'izy ireo, de lasa miteraka fisaintona ao anatin'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo. Nefa nitsarovy tsara fa raha ireo lehilahin'Andriamanitra ireo no misento, ho sarotsaritra amin'ny fandidiana ozy izy ny dokotera, fa tsy ho lasa lavitra zany tsika. Fa zao zavatra teneniko anao androany, ninona zay vision milatsaka rehetrarehetra eo de akato avy daholo. Amen na satsy amen. Ary ny tempon'ireo ray aman-dreny reo alao tahaka. Tsy mbola nahita amin'ny pastera herity zany ianao hoe tezitezi davy zany. Fisaky mahita n'iny ianao de maninona foana iny? Mitsikitsiky, falifaly, ary inona misy mandona aza tsy tezitra zany iny. Haleluya. Haleluya. Ozy izy le mpino anankiray izay rehefa niresaka tamiko, pastera mba hafa mihitsy ranga ozy izy ny tempon'iny ray aman-dreninareo iny, mpino any amin'ny fiangonana hafa izy, mba hafa mihitsy ny tempon'iny pastera ozy izy. Fa ahoana hoa? Izy ozy izy isaky mahita azy de mitsikitsiky be foana izy, ary isaky mahita azy de maimaika anao ny asan'ny Tompo. Tena ho ampony marina ozy izy ny asan'ny Tompo. Haleluya. Anisan'ny tempo tokony alaina tahaka zany. Manongo zao zany, tsy tokony vola raha lasena bavy malala mamaika atsika amin'ny asan'Andriamanitra, fa tena asan'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Haleluya. Za manokana zao tena ozy Tompo, tsy apetrako amina vola. Ary tato tsy de nitory vola zany tsony tao am-piangonana nisy anay. Haleluya. Tsy de nitory an'izany tsony a. Fantatro fa vola manaraka fotsiny. Za manatanteraka ny andraikitra zay nametran'Andriamanitra anahy sy mission zay nanondran'Andriamanitra anahy, de Andriamanitra fotsiny no mitara-bola avy eo. Haleluya. Ianao ihany koa misy mission nanondran'Andriamanitra anao, anao ny asan'Andriamanitra ianao, zay nanondran'Andriamanitra anao, fa tsy anao biziny. Tsy anao inona hoe? Tsy anao biziny. Enjana be maheno hoe pastera be biziny. Tena enjana zany. Fa tsy tokony ho zany no masaka ao anatin'ny saitsika, ary tsy tokony vola. Fa andao fotsiny anatanteraka ny asa zay nampasain'ny Tompo ataotsika, de ny Tompo avy eo no mitahatsika. Te ahafantanana ho an'Andriamanitra. Manomboka zao dia tokony iray saina amin'ireo ray aman-dreny
izy ray saina amin'ny any amin'ny Fohibe Antananarivo isika fa tsy tokony zavatra ho hafahafa mihitsy aty amin'ny toerana na any amin'ny fiangonana misy atsika any. Inona le zavatra hafahafa? Le zavatra hafahafa resahako. Ray andro nisy mpino zay niantso, zao ny tenen'le mpino: pastera, le pastera na hiatiny eo izy ohatrany tsy manaraka an'le zavatra fanaony vaony oloko reny. Fa hafa be mihitsy pastera ozy izy ny zavatra ataony ato. Ary zavatra mbola tsy hitako hatramin'izay ozy izy ny zavatra ataony ato. Fa tena hafa. Fa maninona hoa? Makarano izy pastera. Dia ao anatina délivrance tonga dia fafazany any rano le mpino. La zao ny eo akaikinao tsy izany nampianarina antsika hoe. Halleluja. Tsy misy anarana azahoana famonjena ety ambany masoandro na anarana hafa afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery ihany. Noho izany manomboka zao atsika mpanao délivrance, pasteur, mpiara-miasa amin'Andriamanitra sy ireo lehilahin'Andriamanitra atao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo, dia ny anaran'i Jesosy ny amohana demonia manomboka zao. Halleluja. Fa tsy ho zavatra hafahafa ohatr' izany. Hafa noho ny any amin'ny Fohibe. Enjana ane zany. Ato amintsika tsy mampiasa rano, tsy mampiasa menaka, tsy mampiasa sira, tsy mampiasa diloilo. Marina fa misy an'izany ao anatin'ny Baiboly ao. Fa isika tsy mampiasa an'ireny. Araka ny tenen'ny lehilahin'Andriamanitra mampianatra foana izy manao hoe ndraindray takona ny amin'ireny Jesosy. Takona ny amin'ireny Jesosy. Ary na isika mpanompon'Andriamanitra aza tsy manana etaeta hivavaka no voery intsony, satria efa matoky an'ilay sira sy menaka ary rano. La zao ny eo akaikinao, tsy izany intsony ny amohanao devolo manomboka zao hoe, fa ny anaran'izy, ny anaran'i Jesosy. Ty ahafantanana ho an'Andriamanitra. Aleo tsy mitondra zavatra hafahafa zay nisy atsika sy nitazainantsika tany amina toerana hafa. Satria maro amintsika tany amina fiangonana hafa niditra tato anatin'ny fiangonana, tato anatin'ity fiangonana ity nampiandraikitra avany amina toerana hafa, nitsofoka ato anatin'izao fiangonana izao, dia tsy le tany no ampiarina ato, fa le zavatra nampianarin'ireo ray aman-dreny mihitsy sy izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, izany no ankatoavina ato anatin'ity asan'Andriamanitra ity. So taterahana ato. Ty ahafantanana ho an'Andriamanitra. Za isaka misy manao an'ireny eo anatin'ny fiangonana misy ahy. Rahalahy, tsika tsy mampiasa an'ireny, fa ny anaran'i Jesosy ihany. Manomboka zao zany zay rehefa mandeha any amin'ny toerana misy anao any ka manao mission any, tsy tokony nisy zavatra hafahafa hitanay ihany. Fa mandeha izahay any amin'ny faritra hifanadina, dia le zavatra hitanay any amin'ny Fohibe ihany hitanay ao fanadina. Mandeha zay any Mananjary, zavatra hitanay ao Fohibe ihany hitanay amin'ny Mananjary. Mandeha zay aty Fianaratsoa Fohibe, ny zavatra hitanay any amin'ny Fohibe any Antananarivo ihany no hitanay aty amin'ny Fohibe Fianaratsoa. Tokony ho zany. Fa raha izany ny zavatra iainantsika, dia mahombotsika ary lasa lavitra. Ozy izy le anabavy anankiray zay, mantsy an'le mpino tao amintsika satria izy tao amintsika dia niala ihany. Dia lasa tany amina fiangonana hafa. Dia melohan'ny elany tato nanaratsy be izy. Tsy izy tanan'Andriamanitra hoe, tsy mamaly vavaka le aho hoe, efa niloza ny tompo aho hoe. Nanaratsy be io anabavy io, tena nanaratsy. Dia lasa izy mivoaka, niala tato anatin'ny fiangonana. Dia zay mpino rehetrarehetra eo zany teneniny daholo, tena efa tsisy tanan'Andriamanitra tsony aho, efa fiangonana taraiky be io, ny olona efa lasa loha daholo, fa io fiangonana vao ny oloko taraiky be. Ha? Taraiky be ahoana? Tsika tsy taraiky. Fotoanatsika zao amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoanatsika zao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay lasa lohatsika ny dépassé tsika daholo e. Zany sady zany. Fotoanatsika zao amin'ny anaran'i Jesosy.
Fotoananao zao any amin'ny posta misy anao any. Mahavokatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa lavitra sy mahomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy haleloia. Tsy tara isika. Iza miteny anao fa taritsika. Fa za mahita tena fotoanantsika zao. Ny olona lasa aloha daholo efa makaina daholo zao. Fa ny antsika mandeha mafy ndray tsika zao. Haleluia. Mandeha mafy be amin'ity asan'ny tompo ity tsika. Noho izany manomboka zao raha lasena bavy rehefa misy an'ireny manaratsy reny aiza marary ny fonao. Fa teneny fotsiny manao hoe Jesosy mbola miaraka aminay. Jesosy mbola atao anatin'ity fiangonana ity. Haleluia. Dia nanaraka an'ilay fiangonana izay nisy azy izy tsy teneniko. Fa mivoaka izy dia nakany amin'ilay fiangonana ray. Fa fiangonana tsy dia maka izy. Eo masinina efa tsy mandeha tsony. Lany gazoal. Sa tsy gazoal miasa amin'ireny. Efa tsy mandeha tsony. Izy nefa nyteny fa tsy isy tanan'Andriamanitra ato amintsika. Le masinina andanany koa nefa ny atsy masinina efa maty. Fiara efa maty efa nakaparkinina. Dia lazay fa tsy isy tanan'Andriamanitra ato. Za tena miteny anao fa misy tanan'Andriamanitra. 7 taona zay nanompoka ny tompo tato anatin'ity trano fivavahana ity. Haleluia. Ndray ihany tsy haiko natadidin'ny pastera Ialsoa. Na etaeta be zay andeha hanao pastera aho. Dia nanantona anazy teo amin'ny galana teria Manaritsoa Mahajanga tadidin'ny pastera iny. Dia ozy amantsy amin'ny pastera. Pastera, zaho te hanao asan'Andriamanitra mafy be mihitsy aho. Te hiaraka aminao nanao ny asan'ny tompo aho. Inona ho any tokony ataoko? Tsy haiko natadidiny zany na tsy tadidiny. Fa ozy izy mantsy anahy mijoroa tsara fotsiny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mandroso lalina tsara amin'ny fampona. Dia ny tompo mampiasa anao. Tia ty pastera. Sotra ny fitondranam-bavaka. Haleluia. Nisy fanirina lalina tao anatiko tao. Niala tany amin'ny toerana nisy aho fa nisy fanirina lalina tato amiko. Satria fantatra ihany koa fa misy tanan'Andriamanitra miaraka tao anatin'ilay fiangonana tato amin'ny trano fivavahana vao eo. Dia nisy fanirina tato. Dia hanao ny asan'Andriamanitra. Dia ahombotry ny reny mpanompon'Andriamanitra reny. Dia ho lasa lavitra. Dia zao ny zavatra niainako rehefa lasa pastera. Amin'ny voalohany ianao miana mandeha. Dia nangala tahaka. Ray aman-dreny rehetrarehetra ireo nalaiko tahaka. Fa ohatran'ny mahomby ah. Haleluia. Tena mahomby. Tena mahomby. Zay zao andotam-penako mitondra asan'Andriamanitra aho. Fa mivokatra any ivelany ny olona. Rehefa zay koa mahomby ohatran'ny tsy azoko misy be fialonana tsy haiko hoe ahoana. Ianao koa ane ahomby manomboka zao raha lasena bavy. Fa iza mitondra an'izay zavatra ny ratovinao tany ambadika tany ampiarinao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa le zavatra masinina efa mandeha sy le zavatra iainan'ireo ray aman-dreny reo manomboka zao nitondranao ny asan'ny tompo dia mahomby ianao. Fa matoa isika tsy mahomby dia mitondra ny maizy atsika isika zany. Le maizy atsika ny hoetsika. Sy le mba hananatsika, sy le niratovintsika tany ambadika tany. Za te hiteny, le tany ambadika tany tsy nahita mpahombiazana. Alao tsy izany tsony nitondratsika ny asan'ny tompo. Fa le ato anatiny izay nahita mpahombiazana, alao zany ny manomboka zao ny atrehantsika ny asan'ny tompo. Te hafantanana ho an'Andriamanitra. Haleluia. Izy mba maniry te ahomby be. Teneny akaikinao aiza maka lavitra hoe fa reo ray aman-drenitsika reo ihany. Reo ihany jerena dia reo alaina tahaka dia manga ny lanitra. Haleluia. Za zao mahita atsika rehetrarehetra reo misy amintsika mitondra fiangonana 10, mitondra fiangonana 10. Za te hiteny aminao amin'ny fotoana ianao makatahaka ny zavatra ataon'ireny ray aman-dreny reny sy manaraka amin'ny fampianarana zay ataony dia hoy amantsy anao sy miaina sy mampiatra an'le izy any amin'ny posta misy anao any dia hoy amantsy anao tena ho lasa olona amin'anjatony io amina rivony io amin'ny anaran'i Jesosy. Enga ane mba ho lasa lavitra ianao amin'ny asa fampony. Haleluia. Za hitanao isaka mahita an'ireo ray aman-dreny reto dia mianatra. Ahoana indray ny zavatra iainan'ireto ray aman-dreny reto.
mba ahitako vokatra amin'ny asan'ny tompo. Zaho a dia niteny anao fa nanana zavatra izay niratoviko sy nampianarina ana tany amin'ilay fiangonana nisy ahy, fa tsy nahitako fahombiazana dia aleoko mihitsy tonga dia ny atao amin'ny tanàna ny arahana. Halleluja. Ny atao amin'ny tanàna ny arahana tonga dia mahomby ianao. Halleluja. Faharoa, mila manao viveriny aina amin'ny asan'ny tompo. Amen na satsy amen. Izy mbola sahanao viveriny aina. Ty ahafantarana ho an'Andriamanitra. Romanina 9:7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo, ho mpanompo ny falotona sy ny tsy fanaran-dalàna, atateraka ny tsy fanaran-dalàna, dia mba tolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo, ho mpanompo ny fahamarinana, atateraka ny fahamasinana. Nisy taontsika raha lasena bavy malala, fony mbola mpanompo ny falotona na mpanompo n'izao tontolo izao, dia nanao viveriny aina, nanao ny aina tsy ho zavatra, nandany fotoana ary nandany andro tamina fampona, tamina fahadalàna tany amin'izao tontolo izao. Marina zany sa tsy marina? Nandany andro, nandany fotoana anao rehetrarehetra ianao, ny aina tamin'ny fampona, tamina fahotana tany amin'izao tontolo izao. Dia ho raisitsika hoe fonisika lasa talohan'ny nidirantsika pastera, dia efa nisy fiainana izay niainantsika tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Tsy amen zany. Nisy fiainana niainantsika, nandanitsika fotoanantsika tany amin'izao tontolo izao. Niaina tamin'ny fampotsampy. Hoy izy le mpanompo sampy manao hoe vao maraina be amin'ny 5 mangiran-dratsy nareo a, miala ao anatin'ny tokantrano dia makany amin'ny doany. Tonga sa tsy tonga? Tonga tany. Tonga tany. Nandany fotoana, nandany andro. Mifaladia tongotrao, satria tsy nahazo nandeha tômôbila tamin'izany, fa dia tongotra ny atao. Ny faladia tongotrao amin'ny efa mipopoka daholo, mipodrano. Fa mbola naninona ihany ianao, nanao viveriny aina ihany tamin'ilay fampotsampy. Nisy taontsika tamina fahadalàna rahalahy mpanompon'Andriamanitra maro izay tonga eto amin'ity toerana ity taloha, tena nanao viveriny aina, nandany vola makarenantsika rehetra mihitsy tao anatina famponan'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra misy taty aoriana. Rehefa miova fo, nandray an'i Kristy Jesosy, dia tato anatin'ny famponan'Andriamanitra, lasa tsy le viveriny aina natao tsony le tary amin'izao tontolo izao itsony no nataonao taty amin'ity famponan'ny tompo. Fa tatao amin'ny famponan'ny tompo ianao, lasa bonaika, lasa malemilemy, lasa kamokamo, niatrika ny asan'Andriamanitra, lasa tsy mavita tsony ianao vocal, le vocal tiako atongavana, le manao alimbavaka. So dia mandray fatakarana hafa ianao. Taloha ianao mandeha vocal foana, mandeha miandro faty na fanafo be, ny andro faty sy ny sisy. Ary faty olona tsy fianakavianao, tsinitsinanao, dia lasa ianao mafana fo. Miran'le hoe any andany, trany andany trany no vonenako. Nafana fo be tahaka izany ianao. Fa rehefa tato anatin'ny famponan'Andriamanitra, ilay viveriny aina taloha tany amin'ny fampona, tany amin'ny taon'izao tontolo izao, tsy nataonao tsony tato anatin'ny famponan'Andriamanitra. Le tany amin'izao tontolo izao zany mila vadika izy atao amin'ny famponan'Andriamanitra. Amen na satsy amen. Manomboka izao manaova viveriny aina daholo ry mpanompon'Andriamanitra malala. Raha te ho ampiasain'Andriamanitra ianao, mila manao viveriny aina amin'ny taona fanahin'olona, mila manao viveriny aina manao ny asan'Andriamanitra, mila manao viveriny aina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ianao manao viveriny aina amin'ny famponan'Andriamanitra, mahomby ianao sady tahin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Zany mba fiainana iainanay zany.
manao viveriny aina amin'ny famponan'Andriamanitra. Tsy mitsitsy ainy zany mihitsy. Za ty manko olona dala be mihitsy taloha. Fa ato azany zao vao tena endry. Haleluya. Teneny akikino adala be taloha fa ato amin'ny tompo vao tena endry hoe. Ary za endry manao viveriny aina ny tenako mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra, mitona fanan'olona, mitady fanan'olona ho an'i Jesosy. Zany mahatonga anahako tena tsy mandahy mihitsy rehefa mandray fanendreny. Fa ozy hoe andeha, fa za ary taloha mbola tany amin'izao tontolo zao, taiza ny tany tsy tongako nanenjika omby masiky. Misy omby le reny miala ao anatin'ny valy reny, avy mpanenjika omby amin'io, za koa avy amin'io avato ariny. Misy inona hoa, misy omby lasany any amina 4 kilometatra. Miala amin'ny tanànanay le omby vao azo. Taty arina tonga saina. Andriamanitra anao. Hay ve zany ny zavatra vitako e. Aty zany vao tonga saina. Dia ozy amantsy any tompotompo. Manomboko zao amin'ity famponan'Andriamanitra ity, anao viveriny aina manomboko zao. Arakaraky ny dirako, nanaovako viveriny aina ny amin'ny asan'Andriamanitra. Vao maika ny tanan'Andriamanitra hitanao miaraka aminao eo foana. Omban'Andriamanitra eo foana. Mahomby amin'ny asan'ny tompo foana. Tahin'Andriamanitra foana. Noho izany manomboko zao, ho atsika miaina ao anatina ady na fahasahiran'anda, manaova viveriny aina manomboko zao amin'ny asan'ny tompo. Fa arakaraky ny anaovanao viveriny aina no mitahanao sy mikarakaranao Andriamanitra. Ozy izy ny tompo, iny fa olona matoky be iny miazakazaka iny manao viveriny aina iny amin'ny famponanako sy amin'ny fitaomana fanan'olona. Noho izany ry anjely, irako anao zao dia zao, andana mitondra valim-bavaka sy fitahiana ho an'ireo zanako reo. Aleluia. Tiany zavatra nahagaga. Tato anatin'izao famponan'Andriamanitra zao vao tsy nentina hanitra tsony. Haleluya. Tsy nentina ninona tsony hoe. Inona ny antony? Satria nanao viveriny aina. Natoky tsara amin'ny asa. Nandray toromarika tsara amin'ny mpanazatra. Dia tsy nentina hanitra tsony. Ary tsy maniry ho hanitra tsony. Haleluya. Zay ny raha lasena bavy malala ny fitahian'ny tompo mba iainana io e. Marina ne zany teneniko anao zany. Fitahian'ny tompo ny iaina. Zay zao tena miteny anao fa za manokana tsy mety hatramin'ny komity zany tsony isaka ny sabotsy. Ze voaka fotsiny eo tonga dia raisiko daholo. Fa ianao revo mametraka ny fonao sy ny sainao amin'ny komity anaingona vozona akanjo ny afaranao. Avoainy volanay. Fa nga zay tsy olombelona. Na izany naty zany koa nefa ny komity mila mijery ihany. Tovy amen. Mijery ny lelan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Fa ity ny mahafinaritra ana rehefa tsy nametraka amin'ny foko tamin'io tompo manokatra lalana foana ny ambadika any. Ary izy le manokatra lalana tsy amin'izay le petraka makainy. Hoe makaina fa reraka tsy eo ny tompo manokatra lalana. Fa za le manao ny asan'Andriamanitra, manao viveriny aina eny am-pandehanana eny, dia mitasy manokatra lalana foana Andriamanitra. Aorianan'ity fotoana ity raha anao asa viveriny aina ianao amina famponan'Andriamanitra, anokatra lalana eny an-dalana eny foana ny tompo amin'ny asa fampona zay ataonao. Mino fa amin'ny anaran'i Jesosy ho tahiana daholo ny pasteur rehetrarehetra, mpiara-miasa rehetrarehetra, ho tahian'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-bola, ho tahiana ara-panahy ihany koa, mahomby amin'ny asan'Andriamanitra, mahavokatra be manomboka sao. Tiavantanana ho an'Andriamanitra. Ilay fampona fanapota amin'ny fampona zay nataonao taloha tany amin'izao tontolo zao, avadio aty amin'ny famponan'ny tompo. Atsika mpanompon'Andriamanitra somary ohatrany somary reradreraka, somary makaikaina kely satria ohatrany dia tena mafy. Efa miandro sarahana fotsiny sisa. Tena aloranga miandro sarahana amin'ny kongresy sisa. Efa te hiala aty fa dia tena aiza veranga dia mangahazo foana no hanina. Aiza veranga dia vomanga foana no hanina. Anamaintso foana no hanina. Za tena miteny anao, aiza miandro sarahana aloha. Fa mialoha amin'ny kongresy, mila manao viveriny aina daholo mitady fanan'olona ho an'i Jesosy. Manao viveriny aina mampandroso ny asan'Andriamanitra. Ataovy amen na mbola sa. Izy mbola sa. Ianao mbola sa io aomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Isy olona manjato maro manomboka zao miaraka aminao.
manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana misy anao. Aleluia, amen. Manompo so mitsakara lasa anabavy aiza miandro sarahany zany gany antsika misy an'izany miandro sarahany zany. Tena efa miandro sarahany ty efa tsy hita tsony izy ty mpiara-miasa efa manahirana be ny tsy aiza miandro sarahany zany. Raha misy olana ao anatin'ny fiangonana miraisa saina amin'ireo mpiara-miasa reo anao. Aiza mitady zay ikorontanana ao anatin'ny fiangonana. Fa raha misy olona manahirana be ao anatin'ny fiangonana misy anao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao dia ianao mitady ny fomba rehetra mba hihavanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa tady tsara fa raha misy olana ao anatin'ny fiangonana misy atsika ka tsy mitady fihavanana amin'ireo tsika dia tena hisaraka marina ianao fa na hatramin'ny 70 kelinao aho za lasa folo ny farany. Fa aorianan'ity fotoanany ity mila mihavana amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra isika. Dia amen, ohatran'ny 50%. Mafy zany mafy zany hoe ianao pastera io andeha hihavana amin'ny afo. Fa raha te aomby ianao dia tsy maintsy mihavana amin'io. Zavatra mba niainako zany. Tadidiko nisy rahalahy anankiray zay nafana fo be tao anatin'ny famponan'ny Tompo. Izy sady lava ranjanana be. Nafana fo be io rahalahy io. Dia ozy izy mantsiana. Tsy ahoany eo tsy rono tsy vetiny eo aiza mifampiatsara velatsy rangahy. Fa ahoana ho ianao rangahy ozy izy pastera miatsara velatsy fa misy inona ho za amin'io tsy malala hoe inona na inona. Fa misy inona ho anao tsy mifampiatsara velatsy lasa izy nandeha. Gaga inona raha ho zany ary za tsy nahazo aina mihitsy. Rehefa misy olona ananako azafady tsy ananako alahelo fa rehefa misy olona mitsangana manana ady aminy dia tsy androko mihitsy ihaonana aminy sy havanako aminy. Tonga zay na inona ary zany ny andrasako tony tsara ny fony leralahy lasa nandanako tany an-tranony tany. Nandondomba aravarana amin'io ambavady mbola nitreromy ngiara iny. Isa hoe pastera hoa kana rangahy mandeha fa tsy mandany andro aty mandany fotoana ty olona pastera piatsara velatsy. Ozy fa misy inona ho rahalahy zafady mba mangataka mba hifampiresaka aminao fa tsy zavatra azoko mihitsy ne. Dia avy izy namoa varavarana dia io varavaran-kazo io vahanao ohatry zao tonga dia nakapony tamin'ny rindrina midiry anao. Tena enjana ho aty enjany ty tonga tao miala tsiny rahalahy tsy fantatro zavatra teneninao zany. Ianao ve ozy izy manendrikendrika anahako miaraka amina vehivavy ao anatina fiangonana tsy mbola niteny an'izany nandray mbava azy ary tsy nahita ny voamasoko anankiroa. Tsy zaho anteny an'izany ary tsy nanana heritreritra an'izany rahalahy. Fa iza ho anteny anao an'izany ianona sy anona pastera niteny an'izany hoe za miaraka amina vehivavy ao anatina fiangonana. Ripiny mpiandraikitra malala aiza mipangam-panompon'Andriamanitra ohatry zany ary aiza mitady fomba anakorontanana fiangonana. Aleluia. Aiza mitady fomba anakorontanana fiangonana sy apanga lehilahy an'Andriamanitra ao anatina fiangonana. Aiza manendry ny olom-bo ositra iza Jehovahandriamanitra. Amen. Tena tsy niteny an'izany aho rahalahy, tena marina zany. Tsy niteny an'izany aho. Akalizy nanafitoana na pastera zareo niteny an'izany zavatra zany. Ianao mihitsy pastera nanao an'izany. Ozy amantsy azy tsy nanao an'izany aho fa raha eny raha zany zay zirizirinao fa hoe zany nanao azy rahalahy dia hoy amantsy azy za rahalahy mifona ho ahy dia andao tsika sinao hiavana androany. Za manana ny fahamarinako fa lasa nanetry tena nakany an-tranony tany mitady fihavanana na mitra-pihavanana satria za te handeha lavitra amin'ny fampona. Ao anatina fampona rahalahy malala pastera malala aiza manaiky hivesatra ny alahelon'ny afo zany ianao fa tsy lasa lavitra. Fandana mihavana aminy dioviny ao anatin'ny fo fa ianao ao anatin'io manadio fo anao io sy mihavana amin'io rahalahy io na io ravana na io anabavy ao anatina fiangonana io ianao ao anatin'io misy zavatra mitsoka ny anatinao any le fahavesarana. Tadio tsara fa mipiazakazaka rehetra
raha mahita mpiazakazaka ianao, tsy nahita mpiazakazaka zany ianao andeha ikrosy vo maraina na anao reny course marathon reny, ka hiaraka amin'ny jeans slim na vehivavy miaraka amin'ny talon avo be, fa tsy maintsy inona nanaovany? Tenisy maivana kely, inona ihany koa miaraka amina débardeur kely na t-shirt maivana kely sy short atsety, de lasa izy mandeha miazakazaka. Fa izy miazakazaka iny tsy ilozany namana izy satria maninona? Maivana. Halleluja, maivana izy. Dia tahak'izay koa tsika ao anatin'ity famponan'Andriamanitra ity, aoka tsy ho vesarana alahelo ny olona ao anatin'ny fonao ao, ary aoka tsy ho vesarana alahelo zany koa ao anatin'ny fonao ao. Mila mihavana amin'ny hafa ianao, amin'ny fotoana mihavana amin'ny hafa ianao dia madio am-po, ho lasa lavitra ianao raha lasa enabavy. Tsisy nizaniza tazona anao zany tsony amin'ny fampony, mahomby ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen na satsy amen. Tsika zany ao anatin'ny fiazaka zany io, aiza mitondra favesarana ao anatin'ny fotsika ao. Le favesarana zany hoentina ihany nefa ninao andeha hiazakazaka hono ny asan'ny tombo, ilozan'ny olona ianao ary tsy azonao ny arrivé. Ary maty amin'io alahelo io ny afaranao, tapaka lalan-drao. Fa mila tena esorina daholo mavesatra rehetrarehetra ao. Zao niteneniko tamin'io rahalahy io, rahalahy tena ndo hiavana ho atsika sy ianao, fa zaho atsy niteny an'izany, zaho manana ny fahamarinako fa nataoko zany zavatra zany, ndo hiavana ho any. Fona pastera ozy izy, fona zako ozy izy pastera, niainy fian-dakiloso tokana, niainy feo mivavan'ny olona pastera ozy izy, fa mifona pastera. Raha tsy ianao nanao an'le izy pastera ozy izy dia mamelahana, tena tsy zaho any nanao an'le izy, tsy zaho any nanao azy. Fa zao mba ho marika ny tena hoe fahadiovam-ponao tanteraka sy ny fahadiovam-poko ndeha ho sasako ny tongotrao. Ndanao maka koveta, dia nalay ny avany ny koveta, za lasa ny siton-drano tany amin'ny lava-drano, sasako ny tongony, kokoko ny tomamy be tsisy ohatry zany izy. Ozy amantsy azy, aiza raha nalahelo rahalahy fa za mbola andeha lavitra ny fampona. Halleluja, fa ny zavatra tsapako tao ambadika zay, ny antombo ny fomba an'Andriamanitra, ny anandroso amin'ny famponan'Andriamanitra, miezaka ny devolo miplaky tena hoe manao zay fomba rehetra amin'ny ganana. Fa zao ny zavatra mahafinaritra, na dia miezaka raha ny fahavalo amingana, rehefa madio am-potsara ianao, iso tianao daholo miplaky azy amin'ny fahavalo rehetrarehetra, ary tsy midaraboko zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy halleluja mafy be ho an'i Jesosy. Amen na satsy amen. Noho izany manomboka zao raha lasa enabavy malala ao anatin'ny fiazaka zany, aiza asiana lotoloto zany ao anatin'ny fo, aiza asiana otro-po zany ao anatin'ny fonao ao, fa mila maivamaivana ianao amin'ny fiazaka zany amin'ny famponan'ny tompo. Amen. Dia manao viveriny ainy. Manina hoe? Manao viveriny ainy. Misy an'ilay fomba fiteny zay manao hoe zay samy maty ihany mifony lamba mena. Ka hono? Mbola sasatsy sa tokony ho sa ianao. Ny olona manana ny tompo tokony ho sa, satria lehibe ny miaraka aminao ary lehibe zay ao anatinao. Tokony ho sa ianao amin'ny asa rehetrarehetra zay atrehanao. Ataovy halleluja zany. Mety niatrika ianao ny asanao dia nakivin'ny devolo satana, fa manombo zao aiza kivitsolo, ndana miatrika ny asa, ndana ataovy ny asa, manaova viveriny ainy, ho hitanao fa ho tedavin'ny olona ianao manomboka zao. Isy fanahin'olona hitady anao satria misy fahasoavana ao anatinao, misy fomba an'Andriamanitra miaraka aminao. Dia tanantsika ao an'Andriamanitra. Sekrean'ny lehilahy n'Andriamanitra anankiray ihany koa, tsy ambaratelo amin'ny fomba an'Andriamanitra. Ho anna lehilahy n'Andriamanitra ihany koa dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Inona hoe? Ny Baiboly dia milaza, raha miray amiko ianareo, lolo jerevantsika ato amin'ny Jaona ary. Jaona 5:15. Jaona 5:15. Efa ny ho adivao maraparana io.
izao no voaloboko ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Manina hony mamobe izy. Fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fiombana, tsy ambaratelo ny fahombiaza mitarika anankiray zany dia fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Manomboka zao aoka tsisy lehilahin'Andriamanitra ka mivavaka zany tsony. Mila ampy fifandraisana amin'ny Tompo ianao. Fa rehefa ampy fifandraisana amin'ny Tompo isika de lasa mamobe. Lasa manina hoe mamobe. Ty zavatra mampalahelo indraindray. Ny zavatra mampalahelo indraindray dia ity. Ilay mpinray no lasa tena ampy fifandraisana be amin'Andriamanitra, fa ilay pastera indray lasa remorika taritan'ny mpino. Misy zavatra ohatry zany manomboka zao tokony ny ara-panahintsika pe andraikitra na pasteur tokony ambony noho ny ara-panahin'inona mpino zay hoentsika. Fa lasa pastera indray ny tairo mpino. Pastera andao sika anao alobavaka. Pastera andao anao fifadikanina. Pastera andao isika hitory akalamanjana. Lasa le mpino indray no mitarika an'le pastera fa tsy le pastera no mitarika amin'ny mpino. Mahomby fetsika sa tsy mahomby amin'izany? Tsy ahomby zany tsika. Fa manomboka zao avadika ny zavatra rehetrarehetra. Mila mipetraka amin'ny toeranao ianao pastera. Mila ataonao ambony noho ny ara-panahy mpino zay hoentinao ny ara-panahinao. Haleluya! Ianao no tokony hitarika mpino sy hanaitra mpino andeha hivavaka eny an-tendrombohitra. Fa tsy hoe ianao indray no andanana dondomo ao anatin'ny tokantrano. Pastera nga ianao tsy andeha hivavaka any an-tendrombohitra. Dia hozy izy ianao manao hoe tsy afaka fa tena mbola reradraraka e. Reraka loatra ty. Fa isaky ny azomany pasteur tokony obligatoire miakatra tendrombohitra manomana ny amin'ny sabata. Amen na sa tsy amen? Fa tongava saina ianao ry pasteur ary mpanompon'Andriamanitra malala. Mila tonga saina isika raha mpintsika indray no manaitra atsika. Mila maninda hoe? Mila tonga saintsika. Fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy zany. Fa lasa le mpino indray ny lasa pastera, fa le pastera lasa mivadika mpino. Noho izany ndao hifotsika mpanompon'Andriamanitra mba tonga atsika ahomby. Haleluya, haleluya. Izy ny te ahomby be amin'ny asan'ny Tompo. Mila mifo manomboka zao. Aza variana amin'ny torimaso mba manana fotoana mba hitolomana mbavaka. Rehefa ririnina ohatr' zao tsy mampitihity olona mihitsy fovo maraina. Ary ianao rehefa le misy taona taitra ihany fa ao anaty botifotsy eo anao dia efa matsapa-teny hoe tokony hivavaka. Tena tokony hivavaka zany Jesosy. Mamangatsika ny andro. Dia ianao vao miteny an'iny dia ozy izy ny devoly. Misy ohatry ny hitanao ohatry misy manindry anao zany. Eo ihany aloha e. Aiza metsika eo mihitsy aloha ianao. Eo ihany fa inona ny andanany eo amin'ny mangatsika eo. Fa ny fomba fanaovana azy manomboka zao rehefa misy zavatra ohatry ny reny. Tonga dia miarinaingana. Dia miala eo ambony fandriana eo. Dia mivavaka. Mifandray amin'ny Tompo. Amen na sa tsy amen? Satria mbola hitoy amin'ny fampianarana. Fa raha ny zavatra nomanina tsy izay fotsiny. Fa zay aloha ny androany. Amin'ny manaraka manao misimisy. Za dia mirary soanareo mba ahomby amin'ny asan'ny Tompo. Haleluya. Engany mba ahomby be daholo tsika mianakavy e. Ahomby amin'ny asan'Andriamanitra. Ho lasa lavitra taona fanahin'olona. Haleluya. Re ray aman-dreny ara-panahintsika lasa ny France manao ny asany.
Mitsavalala ho antsika any izy. Hoavy fotoana mbola hoantsika mianakavy. Fa ny eto an-tanàna koa tsy azo atao atsirambona. Fa mila manao viveriny aina dia mila miasa mafy, dia miasa angana. Mba tonga amin'ny Madagasikara tena ho voavonjy angana. Ny any ivelany any tena fahitako azy efa lasa io a. Tena marina zany, lasa io. Tenenao kaikinao lasa io e. Dia tenenao zao koa izy. Eto an-tanàna aloha mila tena mikofoka mafy ianao e. Halleluja. Mila mikofoka mafy tsara amin'ity fampona ity. Amen. Dia avy eo ianao moramora aminao miatrika ny asa. Satria aty ianao efa vita formation, efa namolaka ny tenanao amina tolonam-bavaka. So no mieritreritra fa ny devoly eto Madagasikara ny hoe tena goavana indrindra. Ny any avelany any nera lasa anabavy malala dia amin'ny devoliny atao any. Fa aty aloha anao zany aty Madagasikara ianao miofana aloha dia mandray an'ireny fampianarany ireny ianao, dia avy eo ianao mampiatra fotsiny rehefa tonga any. Amen na satsy amen. Ty ahafantanana ho an'Andriamanitra. Ho an'ny tompony voninahitra hiaritsangantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fampianarana. Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandeha izy mba asitra. Nanisik, ampunya palai, aminira.